Ivadika lafim-baovao hafa avy hatrany isika mahakasika ny hetsika izay ataon'ireo mpianatra eo anivon'ny école normale supérieure na ny ENS dia mbola nitoy moa izay hetsika fitakiana izay nataon'izy ireo izay tamin'ity androany ity efa nisy ihany ny fihaonana teo amin'izy ireo sy ny minisitra telo izay voakasika ao anatin'izay fitakiana ataon'ireo mpianatra ireto izay fa miandry ny firaketana an-tsoratra ny fifanarahana izay nivoaka tao anatin'ny fihaonana izay moa izy ireo izay vao ampitsahatra an'izay fitokonana izay. Mbola nitoy androany ny fitakian'ireo mpianatra eo anivon'ny école normale supérieure. Mbola tazana teny an-toerana ihany koa ireo mpitandro filaminana. Raha tsy aivina dia telo lehibe ny fitakian'ireo mpianatra. Ny fitakiana aloha zany dia hetsika fitakiana zavatra vitsivitsy izy voalohany aloha ny mahakasika ny tranon'ny mpianatra. Ny faharoa mahakasika ny prix salaire ary ny fahatelo mahakasika ny LMD. Ny mahakasika ny trano aloha zany io zany tranon'ny mpianatra ny ENS izay hitantsika ery ambadika ery ny deuxième étage ny troisième étage am'io zany no anjaran'ny ENS dia ndramina tamin'ny G2IL tamin'ny 2007 io trano io izay nampiantranona ny atleta vahiny hiatrika an'io G2IL io dia ny fanarahana taratasy ary ananany taratasy an'izay dia hoe miverina ao amin'ny trano ny mpianatra rehefa vita io G2IL io satria nafindra amin'ny toerana anankiray izay ny fanarahana tery amin'ny INFP Mahamasina moa zany namindranany mpianatra tamin'izay ny zava-nisany nefa rehefa vita ny G2IL dia tsy niraisin'ireo olona ireo tsony niverenan'ny mpianatra ao amin'ilay trano nefa ny ery amin'ny INFP dia mamoaka ny mpianatra avy any zany hoe miamiena ny mpianatra mipetraka any ary efa amin'izao fa zara fa misy angamba mety efa tsy misy izy amin'izao dia mivoaka daholo dia miatona efa tsy miditra dia izay zany ny fitakiana atao hoe mba hamerenana io tranon'ny mpianatry ny ENS satria tsy manan-kelofana ny mpianatra hoe prix salaire zany amin'ny maha grandes écoles anay zany ary zay ihany koa dia mpianatra izay miofana ho mpampianatra zay zany ny fiofanana ato amin'ny école normale supérieure miofana ho mpampianatra any amin'ny lycée ny asan'ny fanabeazana zany eto amintsika eto amin'ny firenena zany tokony homena asana ny fampianarana ny fanabeazana zany tokony homena asana ary miainga amin'ny fanomezan-kasana izay mpianatra izay miofana ho mpampianatra ny rafitra LMD efa tsy azo idovirana fa tsy maintsy miditra amin'iny mpianatra ny université satria io zany no ahafahantsika mitovolenta mpianatra maneran-tany fa ny eto amintsika kosa no ny fitaovana izay mbola tsy lavorary soamantsara amin'izay dia izay zany mba angatahana zany mba hanatsarana fitaovana. Omaly dia efa nidina tetsy an-toerana ny filohan'ny université sy ny talen'ny kabinetran'ny ministeran'ny fampianarana ambony. Androany kosa raha ny fantatra dia nisy ny fionana teo amin'ny minisitra maromaro tapaka tao anatin'izay fa miditra amin'ny famahana olana izy ireo ary misy ny toerana vonjy-maika ametrahana ny mpianatry ny ENS izay tsy misy toerana ipetrahana. Miandro ny firaketana tsoratra ny fifanarahana ny voaka tao anatin'izany ny mpianatra eo anivon'ny ENS.